Raha ny zava-misy eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza kosa indray nanomboka ny talatalasa teo ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny anteny miram-pirenena Ratsahivina. Ny zava-nisy teny an-toerana tamin'ity androandroany ity nisy ny fivoriana nidy izay nitanterahany ireo solombavambahoaka. Nanatanteraka fivoriana mihidy ny solombavambahoaka androany. Raha ny tatitra voaray dia ny momba ny fehi-kevitra mivoaka nandritra ny dinika nasionaly ho an'ny fampihavana pirenena noho ny fatoan'ny fivoriana teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Fotoana izay namoasan'ny solombavambahoaka tsirairay neviny ary nijerena ny fomba tanterahina anehoana fa ara-dalàna ny fisian'izy ireo. Anisan'ny sosikevitra naroson'ny solombavambahoaka Mapara miaradia amin'ny Andry Rajoelina ny fanonganana amin'ny filoham-pirenena. Efa nisy ny fionana teo amin'ny birômahatry ny anteny miram-pirenena sy ny filoham-pirenena tao aorian'ny dinika teny amin'ny CCI Vato. Ka tao anatin'ny tatitra nataon'ny birômahatry ny anteny miram-pirenena dia laza izy ireo fa mbola tolo-kevitra ny nisy amin'ny fandravana ny androm-panjakana ary mbola tsy misy aloha hatreto ny fikasan'ny filoham-pirenena handrava ny anteny miram-pirenena ary mbola miankina amin'ny fivoaran'ny zava-misy no hanatanterahana izany. Tsy mbola misy raha mitatitra ny fanapa-kevitra ny raisin'ny solombavambahoaka tao anatin'ny fivoriana mihidy no tanterahana teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza androany.